Ampifaliana marakariva ariavana malala azontsika miona to zao amty andro faharoa volana aprily menitopatsika ity azontsika indray miainy ten'Andriamanitra mafantatra sitrapon'Andriamanitra anamafisana antsika fa io Andriamanitra ivavahantsika io dia Andriamanitra velona. Ho aminareo ny fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy an'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Alarobia 2 aprily 2022 mpanjinana lo hevitra hoe velona ny tompo. Andeha riavana idera sakarazan'Andriamanitra isika. Lehibe Jehovah ka miendrika hoderany indrindra. Ao tanin'Andriamanitra isika, ao tendrombohiny masina, avo mahafinaritra, fifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitra Ziona, eo amin'ny ilany avaratra, tanànany mpanjaka lehibe. Andriamanitra ao tranon'andrinao dia nanao izay ahafantarana azy ho fiarovana avo. Amen. Fandai lasa tena saisai fa Jesosy no mitahy ka tsy misy mampandai mandrosoa mandroso fa Jesosy tomposo Jeso kapiteny no mitahy ketsialo. Misy ireo misalasala miasa saina mafiery dominy tsy mahalala ny fitiavany Kristy mandrosoa mandroso fa Jesosy tomposo Jeso kapiteny no mitahy ketsialo. Mino fotsiny izao apetrao aminy ny aiainao rehetra sy izay tsy zakanao mandrosoa mandroso fa Jesosy tomposo Jeso kapiteny no mitahy ketsialo mandrosoa mandroso fa Jesosy tomposo Jeso kapiteny no mitahy ketsialo. Ivavaka isika. Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty ianao ary velona mandrakizay. Ka mitondra fahavelomana sy manafaka anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Eny Andriamanitra tsy toa. Mitera sy mankalaza anao ary mivoninarinao masina izay no izany. Kanefa malon'izany koa dia mahatsiaro ny tenanay fa tsy tanteraka izay. Tompo, manatona mampanetreteny izay mamindraha fo anay mamela ny irikay no niavitra nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny ansijaliny. Tompo, amako sy anofinay izay dia tario amin'ny fananao masina mamantarana ny sitraponao. Fa mivavaka amin'Andriamanitra velona izay dia ampitomboany finoanay ilay Jesosy Kristy ilay masina, ilay mazava. Minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no vanay izany mivavaka izany sady isaoranay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ravina malala dia hitanao ny filazantsara ny soratan'i Luka. Luka 4:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Nivaky toy izao minaran'i Jesosy. Fa no maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboarina. Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny vatan'i Jesosy tompo. Ary mbola velevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho taminy tafitafiana manelatrelatra. Ary no natahotra izy ka niankohaka dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no atao maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy, efa nitsangana izy. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo
fony izy mbola tany galili hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo tanan'ny mpanota ka omboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana malala ho aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty ary velona mandrakizay. Ny mofinaina ho antsika anio ny vakina tamintsika teo ny filazantsara araka ny lioka toko fahefatry amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Milaza ny amin'ny nitsanganana Jesosy tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany. Tazana teo ny olona sasany fa tsy nino fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny olona. Satria nahoana? Very hevitra ny olona. Very hevitra ny olona. Andeha hanositra menaka manitra ny fatin'i Jesosy reto vehivavy maromaro araka ny fomba fikarakarany Jesosy ny faty rehefa misy zany. Tamin'io fotoana io dia efa nanomboka ny fotoanan'ny sabata ka tsy afaka nikarakara izany zavatra izany ny olona. Noho izany dia tsy maintsy ny andro ny fotoana mety ny tonga teo amin'ny fasana araka izay voalazantsika teo izy ireo ka niditra tao am-pasana dia tsy nahita ny fatin'i Jesosy. Very hevitra izy ireo. Very hevitra izy ireo. Izay tia nambara amin'ny hoe very hevitra eto dia tsy nahita izay natao, tsy nahita izay ho tenenina. Tonga amin'ilay fiteny hoe toy ny valala voatango hoe ka very fanahy mbola velona. Akoatr'izany satria mbola tsy nisy tranga niseo tahaka izao ny namononan'i Jesosy izao dia nihevitra koa izy ireo fa tena nataon'ny fahavalo no very faty mihitsy ny tompo. Izany hoe fony velona izy tsy mendrarina, maty izy nefa mbola tsy nasiana azony koa. Izany rehetra izany no navery hevitra azy ireo. Tamin'izany fotoana izany indrindra no niseho ny anjely ary niteny tamin'izy ireo ka nilaza tamin'ny hoe tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay efa nataony taminareo. Ry havana malala, zava-dehibe no antsika mandray izany fa izao ny zavatra tsara. Sarotra ny zava-nitranga nefa takiana hiny ny olona. Izany ny zavatra mihitsy. Sarotra ny zava-nitranga nefa takiana hiny ny olona. Efa nambaran'i Jesosy Kristy tamin'ny mpanaradia azy ny zavatra hitranga aminy dia ny hanatanteraka ny iraka nampanaovan'Andriamanitra azy hanavotana ny mpanota. Ho faty izy. Amin'izany anefa kosa dia hitsangako velona satria andresin'ny fahafatesana. Saingy tsy nino izany fisanganana izany mihitsy ny olona. Ry havana malala, zava-dehibe ny avitra eto. Sarotra zavatra nisy, sarotra zavatra natrehana. Kanefa takina ianao hiny ny amin'izay nisy. Mivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny zava-nitranga tamin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Fa very hevitra ny olona ka nasarotra aza ny zava-nitranga dia takiana hino izany ny olona. Ampianary izay tompo, hino izany. Fa ny teninao mampianatra anay fa sambatra izay minona dia tsy nahita aza. Tompo, sitrany ireo marary ka nomenao fanantenana amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana mahindrindra ianao ary mahatoky izany izay. Koa dia toany ny asa fitsaboana. Ampiarizinao ireo azony manjo, vonjeo ireo marisokiola sy sahirana, ireo traboana, itsinjovanao ny ampigadrana ihany koa. Teo ny fihazakazanay amin'ny asa aman-draharaha, ny fianarana, ny tokantrano ary ny fikasana rehetra. Mivavaka dia teo ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay izay efa nampiandrany koa. Mivavaka manao hoe ranay ao izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anona saza ao anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry avana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Aza manana inona, faoka ny fihavana sy fonambany fisaorana, no hitanao manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadan'Andriamanitra tsy mihoatra ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy, ilay velona mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.